Miarabantsika indray manaraka ny fandaharana tontolo nomerika amin'ity ity dia iompanatanteraka tamin'ny fandraisantsika ny lalaon'ny nosy andehan'ny farakimbifolo izay natao teto Madagasikara ny fandaharana. Manasanao ary anaraka hatramin'ny farany. Totosa soamantsara ny lalaon'ny nosy izay niraisika teto Madagasikara ny 4 Aogositra hatramin'ny 7 Septambra 2024 lasa teo. Raha tsy aivina dia ny fandrimbona tanteraka ny ministera isa-tokony amin'ny fandraisana tanana ireo sikatsam-panatanjahantena nandraisantsika anjara. Nanomboka tamin'ny fanomanana izany ka hatramin'ny famaranana ny lalao ary raha ny MNDBT manokana ary koa amin'ny ministera misana ny ahitao araka tsy mirindra azy dia nandray an-tanana tanteraka tamin'ny fametrahana ny rindra-baiko na ny logiciel ahafahana mampiditra sy manaparitaka ny fizotron'ny lalao, ny toerana sy ny ora ary ny voka-taolao isaky ny taranjam-panatanjahantena samihafa izay azon'ny daolobe notsidihana. Tsara ny manamarika noho izany fa ity rindram-baiko napetraky ny MNDBT ity no abaka ofisialy manome ny voka-talao rehetra nandritra ny faninanana ary isan'ny nampilamina tanteraka ny fanarahana lalao samihafa izany araka ny fanazavana entina Andriamatoa ministra. Ny lalao an'ny nosy zany dia ny nataon'ny ministera ny eretao arakatsimirira dia ny préparation rehetra izany hoe tao anatin'ny fametrahana an'ilay logiciel migérer ny planification ny compétition rehetrarehetra ohatra. Tao anatin'izany ihany koa mametraka ny calendrier ny compétition. Tao anatin'izany ny logiciel fametrahana ny résultat rehetrarehetra. Ny fampitaovana rehetra nampiasaina teny anivon'ny site de compétition rehetrarehetra izay nisy teo amin'ny 20 maherikely teo. Dia hitantsika moa zany eo amin'ny sitan'ny Jeux des Îles na le hoe joi.org no misy ny résultat rehetrarehetra ahafahany be sy maro sy na ny teto atoerana ny tany ivelany manaraka hoe aiza ny résultat ohatra, iza ny médaille hitantsika eo daholo, iza ny médaille d'or, aiza ny toerana fanaovana ny lalao nosy ny sisa sy ny sisa. Dia tao anatin'izany ihany koa moa ny fandraisana an'ireo délégation vahiny logiciel ny gérena ny resaka intestine, resaka fametrahana an'ireo vahiny ohatra, ny fandraisana an'ireo vahiny sy ny zavatra maro ohatran'izany nataon'ny ministera. Ankoatr'izay fametrahana rindram-baiko izay dia ministera coach ny talanja atletisme ihany koa ny MNDBT ary tsy nitaza-potsiny fa hatramin'ny fanomanana dia efa nanohana ireo atleta na ara-tsakafo na ara-moraly na ara-pitaovana ihany koa ny ministera ary isan'izany ny fanomezana tablette ho an'ireo ao amin'ity taranja ity mba ahafahan'izy ireo mijery sy mandrakitra ny performance nandritra ny fanomanana sy nandritra ny lalao. Raha tsy aizitsika kely ny mahakasika ity taranja ity dia manodidina ny 20 ireo tanora malagasy niezaka hiaro ny voninahim-pirenena ka misandrahaka amin'ny alavirana samihafa izany. Misy ny vokatra sy marina kivy mpilalao na ny mpijery ihany koa. Nisy ny lalao nampihetsi-po, nandalo teo ihany koa ireo lalao nahavariana sy nanaitra ny maro. Ankoatr'izay dia tsy adinoina ireo sokajin-dalao nampietana ny maro izay nanamarika indrindra ny fahazoantsika ny medaly volamena. Manamarika tokoa fa andrarizana amin'ity taranja ity ny atleta malagasy ka na mafy sy tsara ofana aza ny mpilalao vahiny dia tsy ampaka amin'izany ireo atleta malagasy. Ny firaisan-kina no nahazoantsika ny fandresena. Raha ny voka-talao rehetra amin'ny ankapobeny no fidinina dia mitana ny laharana voalohany isika amin'ny medaly volamena sy ny isan'ireo medaly rehetra azontsika nandritra ny lalao rehetra. Ianao zandry indrindra tamin'ny azakazaka teo nefa ianao tafiditra podium. Mbola kely dia mbola avy miakatra tsikelikely
tamin'ity taon'ity koa no nikotrana dia tena mahafinaritra, tena mahafinaritra. Nisy trako fa niezahana tsy atao hita be zany fa tena trafara. Efa nieritreretina aloha hoe fahatelo satria tena mafy koa izao nahazahoana an'io, kotrana mafy rehetrarehetra. Ny mpifaninana aloha mafy kory zareo fa niady hatramin'ny farany nikorsa. Nataonay izy nahazahoana an'ilay tonga premier satria voany andoha ilay korsa dia hoe alainay ilay tonga premier. Dia nahafaly dia faly ny tenako miaraka amin'ny atletantsika satria efa ela manana an'ity lalao anosy ity ary voalohany zany zao amin'ny taranja toute discipline confondue hoe Madagasikara tonga dia mibata ny médaille anankitelo mihitsy, hoe tena fiertentsika malagasy mihitsy izy telo vavy reto. Hitantsika amin'izao malaza ny Madagasikara ny amin'ny foot, malaza ny Madagasikara ny amin'ny basket, fa ny tsika kosa ty amin'ny athlétisme raha ito amin'ny CR ito amin'ny nosy rahavavy eto miasa ny tena enjana amin'ity ka zay hoe fankasitrahana ho an'ny atleta fa indrindrindrindra fankahirezana ho an'ny zareo ihany koa ary ny fitondram-panjakana dia manampy an'ny zareo tena mafy dia mafy mihitsy amin'izao fifaninanana izao. Alefa Madagasikara. Donc un combat énorme entre la Malgache et la Réunionnaise. Les courses aloha niady za tsy nanako hoe hiady le course satria arakaraka ny fahasalamako zany. Tamala narary be, narary la fiavatra nitsa tao an-trano izy prof zany docteur satria zany antso an zareo. Tena tomany zany tao an-trano satria tsy teneniko hoe zavatra efa nomanina tsy nela ve, zavatra tokony ataoko ve, zavatra vitako ve, dia za zany za fivalanana sy aretina zany no anakanako an'le izy za combattante na tsara io na ratsy mijoro na ahoana nataoko tsy maintsy miady aho a Madagasikara dia sokana tompo fa vitako ihany zany le izy. Dia sy ny atleta rehetrarehetra malagasy rehetrarehetra zany manam-porofo hoe manana maha-izy anay zay azay mijoro foana na hoeza na hoeza. Azo lazaina araka izany fa fahombiazana na resantsika ity lalao nosy andiany faraky amby folo ity ary inona fa tsy ho latsa-danja amin'izany ireo lalao raisam-pirenena hafa izay mbola andraisantsika anjara. Dia izay no mamarana ny fandarantsika ho amin'ny anio koa manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.